Odio kosa moa ny vaovao ao anatin'izay hetsika izay ihany moa dia sokatra rampitso ihany koa ary tsy fanana raha tsy fahaenina ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika salon de l'auto izay karakarain'ny GECAM na ny fifindronan'ireo orinasa mpivarotra fiara eto Madagasikara. Tolotra maro hika farany ary fanentana samihafa moa no hita mandritra ny 5 andro isin'izay hetsika izay. Efa tomombana avokoa ny fikarakarana rehetra ary miandry ny mpitsitika manomboka raha-pitso ny andian'ny fahasivy amin'ilay hetsika salon de l'auto izay karakarain'ny GECAM na ny groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar izay tanterahana eny amin'ny CCI Vato. Ny tena tanjon'ity salon de l'auto ity zany dia anome fahafaham-po ireo mpity fiarakodia indrindra ary anome tolotra maromaro, fihenam-bidy maromaro sy zava-baovao manaraka ny teknôlôjia. Fanomanana zany amin'izao efa mamaraparana arak'izao fahitanareo azy izao angamba efa vonona daholo ny mpandraikitsara. Ika farany sy tolotra samihafa toy ny fihenam-bidy izay miankina amin'ny mpandray anjara tsirairay avy no hita mandritra ity hetsika ity. Amin'ny ity salon de l'auto ity zany dia manolotra ny fiara vaovao an'ny marque Renault izahay. Izy ity moa zany dia manokana mihitsy amin'ny taona ity satria nanavao ny karazany rehetra amin'ny fiarakodia Renault. Io mpamokatra io dia atolotra amin'ity salon ity daholo zany izy ireo. Dia ny tolotra faharoa koa zany misy fiarakodia Logan izay atolotra amin'ny vidiny tena mora tokoa mba ahafahan'ny tsirairay mividy an'izy io 29 900 ariary TTC zany ny vidiny. Ny filohan'ny GECAM dia nanambara fa mandray anjara amin'ity hetsika ity avokoa ireo concessionnaire miisa 5 mpikambana eo anivon'ny GECAM miampy mpandray anjara 20 hafa. Mpitsitika 2 alina no andrasana raha ny volazany ary anisan'ny ampiavaka ity andian'ny fahasivy ity ny fahafahan'ireo mpitsitika manandrana ny fiara. Ankoatra ny tranoheva izay mampiranty ireo vokatra samihafa mifandraika amin'ny fiara sy ny moto dia ho isany koa ny famelabelara-kevitra samihafa. Anisan'ny lohahevitra raha-pitso ohatra ny hoe la sécurité routière et la contrefaçon. Tsara tsy ahivina fa misy ihany koa ny lalao tombola iarahana amin'ny telma izay ahafahan'ny mpandray anjara tsara vitana mahazo fiara iray ary manana safidy amin'ny fiara sivy izay mahazo. Alefa SMS ny hoe salon auto miampy ny anarana feno amin'ny laharana 034 34 00777. Ny fisariana dia ho tanterahana ny 9 oktobra amin'ny 9 eny amin'ny CCI Vato ihany.